Coucou, tonga soa atao fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Androany sika dia hiresaka momba ireo karazana fitiliana aramedikaly izay tokony ataon'ny vehivavy rehefa amin'ny fotoanan'ny ménopause. Voalohany indrindra zany dia rehefa manomboka eo amin'ny 50 taona zany ny vehivavy dia tokony anao an'ireo mammografia na ny fitiliana eo amin'ny nono izany, na dia mbola tsy misy fambara, na dia mbola tsy misy zavatra mivoto eny amin'ny nono zany dia tokony anomboka anao an'io fitiliana io zany ary isaky ny 2 taona no tokony anaovana ny mammografia. Raha ohatra tao amin'ny fianakaviana efa nisy olona voan'ny cancer du sein na ny miadan'ny nono dia afaka atomboka amin'ny 40 taona ny fitiliana. Tokony anao ihany koa zany ny fitiliana ny tranonjaza izay isaky ny 2 taona ihany koa ny fanaovana azy io manomboka eo amin'ny 15 taona dia mitily amin'ny alalan'ny échographie ny tranonjaza izany, na dia mbola tsy misy ara ny fambara amin'ny resaka hoe fibrome, fambara amin'ny hoe resaka cancer ny tranonjaza izany dia tsaratsara izany efa manao ny fitiliana mba hampisy ny fitandrovana. Rehefa misy moa zany ny karazana fambara toy ny hoe raha mandeha ivelan'ny, raha ohatra efa nijanona zany fadim-bolana efa tonga ny ménopause kanefa misy raha mandeha dia amin'iny zany ianao dia tokony andeha aingana dia aingana mamonjy dokotera. Mila tiliana ihany koa zany ny ovaire mba hijerevana an'ireo karazana kyste de l'ovaire na ny cancer de l'ovaire izany. Mila jerevana ihany koa ny thyroïde ny eo amin'ny tenda izany na ireny hoe goitre ireny amin'ny alalan'ny fitiliana fitsapana izany eo amin'ny tenda ary ny fakana ny rana ny prise de sang izay anaovana ny fitiliana ny mesuran'ny TSH ny T4. Misy ihany koa zany ny fitiliana izay tokony atao ihany koa raha ohatra teo amin'ny fianakaviana misy olona voan'ny miadan'ny tsinahy na ny cancer du côlon dia tsara ihany koa zany ny vehivavy manomboka an'io à partir ny 50 ans ihany koa mijery ny colonoscopie izany hoe mijery mitily zany ny ao anatin'ny tsinahy. Mila ihany koa zany ny vehivavy mitandrina amin'ny resaka fahasalamana eo amin'ny resaka sakafo, efa ekena zany ny fihinanana sira be loatra toy ny ireny hoe produit de conserve na ny chips na ny ireny hoe produit industrialisé be sira be ireny efa mba aekena ny fihinanana an'ireny zany dia ny siramamy be loatra ihany koa zany izay mety miteraka ny diabeta sy ny karazana aretina maro izay vokatry ny fahabetsahan'ny siramamy zany ao amin'ny lalan-drantsika olombelona dia mety misy ny karazana fahatsitseman'ny lalan-dra izay mety miteraka ny accident vasculaire izany na ny fahatapahan'ny lalan-dra. Ny fihinanana sira be loatra moa dia mety mitondra any amin'ny hypertension artérielle na ny fiakatry ny tosi-dra. Izany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny atao hoe fitandrovana. Isika vehivavy zany dia mila ihany koa manao karazana fanatanjahantena izay hoe mampietsika ny vatana,
manala ny karazana toksina na ny zavatra malotoloto rehetra ao amin'ny tenantsika. Ilaina izany satria rehefa tsy miala ireo karazana toksina ireo zany dia lasa manome karazana ohatran'ny hoe loto ao amin'ny tenantsika iray manontolo dia mipetapetaka any amin'ny hozatra, dia mahatonga an'ilay manaitaina, mahatonga ny artrose, mahatonga ny karazana migraine. Izany rehetrarehetra izany zany dia mety ho zavatra azo sorohana daholo rehefa manaraka ny resaka hoe fitandrovana ara-pahasalamana izany. Mila ihany koa zany isika vehivavy mifidy an'izay hoe inona ny fanetsem-batana izay mahafinaritra anao, na ny manao lamarsy izany, ny manao danse aérobika, ny mandeha manao natation. Ilaina ihany koa zany ny vehivavy mba manana karazana ohatran'ny hoe mba fialam-boly, ohatra hoe mandeha any amin'ny spa ohatra, manao an'ireny sauna, bain tourbillon, manao massage, mamboatra ny vatana, ny tarehy, mamboatra ihany koa ny manao ny pédicure, manicure, zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mba hoe fotoana kely zany mba ahafahan'ny vehivavy manana fotoana hikarakarany tenany. Dia eo ihany koa moa zany ny hoe fikarakarana ny volo. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia mba ananan'ny vehivavy izany ny karazana hoe fitokisantena eo aminy zany satria isika vehivavy no andrin'ny fianakaviana, andrin'ny firenena, amin'ny izay fahasarotana rehetrarehetra mety mitranga eo amin'ny fiainana. Isika zany no atao hoe traparany, ka mila isika izany mikojakoja ny tenantsika, mikojakoja ny ara-panahy, ny ara-batana ary ny ara-tsaina. Mila ihany koa zany ny vehivavy mba mamaky an'ireny hoe revue misy torohevitra maro momba ny fahasalaman'ny vehivavy zany amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mila fitoniana isika manoloana ny fianakaviana, mila fitoniana isika manoloana ny fiarahamonina, mila fitoniana isika manoloana ny firenena, ka aza adino ny mikarakara ny vatanao. Eo amin'ny resaka sakafo zany dia tsaratsara kokoa zany ireny hoe zavatra amin'ny voamaina. Ny voamaina zany no tsaratsara kokoa hoe atao betsaka zany eo amin'ny resaka sakafo. Ary ny voamaina tiako tenenina moa zany dia reny hoe lentille, tsiasisa, tsaramaso, petit pois, reny zany no tsara atao betsaka. Dia efa ekena ny fihinanana ny viande rouge na ny henan'omby izany, satria misy menaka saro de vonona eo amin'ny tsinay ary mety mipetaka any amin'ny lalan-drà, mahatonga an'ireny fahatsetsehman'ny lalan-drà na ny cholestérol irony zany ny fihinanana be loatra ny henan'omby. Fa tsaratsara trondro na henan'akoho, ohatr'izay zany no atao maromaro dia ny voamaina araky ny nolazaiko. Ka tsiditsidio matetika ny fandaharana eto amin'ny Jeanne Forêt Santé, fa hatsara ny fiainanao satria maro dia maro ny torohevitra ara-pahasalamana, indrindra ho antsika vehivavy. Veloma tompoko.